Amarantsika ny taranja bola lavalava amaki senior no resantsika no matena any ivelany indray sy ny maki de Madagasikara senior mialoha ny atrehan'ny fanitsanana ny andehanana any amin'ny fidinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana novambra ka 3 desambra no andeha ho any Sri Lanka no matena ny ekipa pirenena malagasy any amin'ny volana avril 2024 kosa no fantatra fa anatanterahana ny lalao fanitsanana amin'izay andehanana any amin'ny fidinan'ny tompon-daka eran-tany izay. Ifadika baolina kitra amintsika manomboka eto fantatra ireo ekipa anankiroa tafiditra amin'ny division voalohany amin'ny taom-pilalaovana 2024. Mialohan'izay aloha nefa izay Ligue 2 zay resantsika vetivety voka-dalao mikasika ny ampahany ambin'ny folo lalana ny Telma Coupe de Madagasikara izany eo amin'ny baolina kitra ihany izy ity ka ireo ekipa analamanga no nazona vokatra aloha tamin'ity alina ity tafita daholo ary amin'ny dingana manaraka indray ireo ekipa izay avy eo amin'ny ligue analamanga izay Sandreny Ecospéenne izay nandresy ny soatatsinanana tamin'isa rono ohatra tamin'ny lalao tanterahana tany Carion io ny EFC dia nandavy ny voromairina loatra tamin'isa rono iray tamin'isa rono ohatra kosa no nandresen'ny Ecosfa ny FC Vakinakaratra ny AS Adema avy eto Analamanga dia nandresy ny Bemiray Antsoy tamin'isa reno ohatra tany Antsoy no tanterahany io lalao io ary ny AS Saint-Michel Analamanga dia nandresy ny OSBSA avy any Ambanja tamin'isa rono ohatra tany Ambanja indray moa no nanatanterahana izay lalao izay fa raha iverenantsika ary ny mikasika izay fifaninanany Ligue 2 izay dia tosomaly tany amin'ny kianjan'ny Carion tokoa ny lalao manasadalana amin'ny fidinan'ny tompon-daka ny Ligue Analamanga ho an'izay sokajy divisionna faharoa izay fantatra tao aorian'izay fa dia ny ekipan'ny Presco sy ny FC Mama no tafaikatra hiatrika ny lalao ny divisionna voalohany indray amin'ny taom-pilalaovana manaraka. Ny ekipan'ny Presco sy ny FC Mama no hiakatra sokajy divisionna voalohany isolo ny toeran'ny ekipa latsaka ao Ligue 2 amin'ny taom-pilalaovana 2024. Reto ekipa roa reto izay nivoaka ho mpandresy nandritra ny manasadalana tamin'ny fiadina ny tompon-daka Analamanga taranja baolina kitra sokajy Ligue 2 natao tany Carion sabotsy teo. Tamin'ny lalao voalohany telo dia resin'ny ekipan'ny Presco miakanjo fotsy tamin'isa 3-0 ny ekipan'ny Masinda. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'isa 2-2 ny mpilalao ny Mamsoa mbola ny ampy indray aza ny baolina tafiditry Agogo sy ny namany vao nanomboka fotoana vitsy ny fidirana faharoa. Nanomboka teo dia taitra ny ekipana Parbe ka nanena ny elalelanisa 3-2. Taorian'izay dia nanao fanafiana totoafo ny Masinda saingy tsy nahavita nampikobana intsony ny aratin'ny Presco tombony ho an'ity ekipa ity tamin'ny manasadalana voalohany io ny fahaiza miaraka ireo mpilalao tanora ao aminy. Ankoatr'izay dia tamin'isa ray ohatra kosa no nandavony ny ekipan'ny FC Mama ny ekipan'ny FC Soleil miakanjo maitso. Isa tokana izay nampiakatra azy ireo ho any amin'ny sokajy divisionna voalohany. Raha ny resaka nandeha teny Carion moa dia mety tombo telo ny isan'ny ekipa sokajy Ligue 2 hiakatra divisionna voalohany. Lalao feditera araka izany no hamaritra ny ekipa anampin'ny Presco sy ny FC Mama amin'izany. Mbola mijanona ho resaka manodidina ihany anefa izany rehetra izany. Hoy ny tompona andraikitry ny Ligue Analamanga.